Lafim-baovao hafa kosa indray no tanterahana io maraina io teny amin'ny Académie nationale Tsimbazaza ilay forum de la recherche na ny fivoriam-ben'ny fikarohana no tarihan'ny ministera-ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Tady baovao miaraka amin'ny Olivier Christian. Forum de la recherche io no antom-piaon'ireo mpikirakira momba ny fikarohana androany maraina teny amin'ny Académie Tsimbazaza. Izay notarihan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika Ramatoa Soazana Marie Monique sy ny filohan'ny IRD Jean-Paul Mahouty. Isan'ny jerena manokana tamin'izany ny fikarohana ireo zavaboary eto amintsika. Forum de la recherche anty taona 17 ity zany izy ity zany dia hetsika fahadimy efa elaela ihany tsy misy fa fahadimy izy zao ka ny zava-kandrasana mazava ho azy raha vao miteny fikarohana zany dia tsy maintsy hoe fikarohana inona moa zany mba hampahafantarana ny vahoaka zany indrindraindrindra amin'izao hoe inona moa zany ny tena rôle ny atao hoe fikarohana satria matetika ny olona rehefa miteny hoe fikarohana dia salany hoe misitisitina teny hoe fa tsy sitisitina mihitsy ny fikarohana satria misy fikarohana amin'ity zany dia sur la biodiversité ataoko entre guillemets ihany zany le teny hoe biodiversité zany satria isika malagasy dia malaza fa tena tsy malaza satria tena misy tokoa izy io tena manan-karena amin'izany atao hoe arena voajanahary maro lafo izany satria maro dia maro tokoa izy io ary misy ny tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara. Nandritra forum io ihany koa dia nitondra ny fomba fahitany sehatry ny fikarohana eto amintsika ny filohan'ny IRD. Raha tsy ahivina dia ny taona 2014 no nisian'ny fikaonan-doha voalohany momba ny fikarohana ka andian'ny fahadimy ny tanterahana androany maraina teny amin'ny Académie Tsimbazaza io.